Polijanao anatin'ny faneho-kevitra politika ihany isika raha ny fanamariana netiny antoko politika ny marina dia tsy mahafa-po ny zava-misy amin'izao fotoana izao midika tsy fahamarina toerana ny fihetsiketsehana samihafa ataon'ireo syndika sy ireo fikambanana samihafa eto amin'ny firenena ho hiatrany ny fanamariana izany antoko politika izany fanazava-bary. Mitory tsy mbola filaminana sosialy ny toe-karena ary ny politika eto Madagasikara amin'ny fisian'ny hetsika sindikaly samihafa araka ny hevitra Andriamatora Neufson Désiré mpandrindra nasionaly ny antoko politika ny marina. Betsaka hoy izy ny tsy afa-po amin'ny zava-misy ary ilaina ny amaritan'ny malagasy politika pitantanana ara-toe-karena sosialy iraisana. Ny tena tokony haingana dia hoe inona ny zavatra iombona amin'ny malagasy hifanarahana fa hoe niza mitantana dia reto ny iombonana. Mandray ohatra zany le fanapakevitra zone économique spéciale reny nge tokony nisehatra aloha nafanany adevitra an'ireny mety hoe ny fomba fampiarana azy sy ny safidy hoe iza no partenaire iarahana ny mety mahasamihafa mitondra fa le fomba entina manao azy tokony zavatra niombona amin'ny malagasy dia izay zavatra iombona izay ny tsy ananantsika dia rehefa tonga hoe le mpitondra anankiray dia voatery misafiritaka foana tsika ka ozy hoe tokony hitady an'izay consensus au minimum filazana azy na hoe farafakely niombona amin'ny malagasy ahoana ny fanomezakasina fokon'olona ahoana ny programme ara-toe-karena ahoana ny ahafahantsika miatrika ny fiainana ara-tsosialy ny vahoaka amin'ny ankapobeny satria raha mipetraka izay dia veriko fa mety zavatra madinidinika ny fatohan'ny adevitra politika fa tsy zavatra ngezabe tahaka an'izao tsony. Ho anahy manokana zany tsy hoe fionambe ohatran'ny fataontsika hatramin'izay conférence nationale dia lalam-panorenana fotsiny fa tena hatramin'ny safidy ara-toe-karena amin'ny malagasy tokony tafiditra ao anatiny eo fa tsy hoe tonga eo le mpitondra fanjakana dia izy no ataoko hoe zay mapetipety azany fa tokony misy zavatra niombona antsika malagasy. Mikasika ny fifidianana laza ny antoko ny marina fa tsy ratsy ny firosoana amin'izany saingy mila mamaritra fomba ekeny rehetra natanterahana izany mba ilana mitabataba sy ny tsy fahafa-po